Mivalina ny olona nivelana, monsieur le président, ny tantanana ny Covid tsy mitovy. Natany andafy ary misy volona voan'ny Covid dia hoe rehefa tena sepotra dia metso ambulance. Fa teto amintsika misy fianakaviana, monsieur le président, tia mabe mihitsy, tena tia mahirangirana, fa tena ozy hoe mbola tsy nahita ohatr'izany. Voakarakara izy tany amin'ny hôpitaly, na rany izy hatrany amin'ny trano misy anazy. Natao lariny ao, monsieur le président, tsy mbola misy ohatr'izany. Ka zay ny teneniko hoe ny tiavan'ny olona anao, ny fidianan'ny olona anao dia ianao mitsindro ny vahoaka trano. Ary hitantsika angamba zao trano fonenana sy zavatra maro zay ny fitiavana lehibe indrindra. Fa nefa zao za moa mpanao politika, secrétaire national, tsy maintsy miteny politika kely ihany. Be da be tsika no nomena tao anaty conseil des ministres, fa rehefa misy fanaratsiana ny Facebook dia tsisy mamaly ny ankamaroany. Andaotsika anao fanamby tao anaty ministera anankiray, firy ny olona nomena, directeur général, secrétaire, chef de service, hatrany rehetrarehetrany. Mba misy mamaly an'ireny ve? Mety tenonareo hoe aza valiana ny adala. Rehefa tsy valintsika ny adala, miboridana eny an-dalambe izy. Ohatra misy an'ilay anankiray iny zao, iradina fanomanana, teniteny foana. Tsy mahita atao an'iray dia miteniteny foana, ka tsy maintsy valintsika ireny. Aza lasatsika hoe ny asa efa miarotoro ny filoha amin'ny fialana amin'izao ataoko hoe fa azoantsika ny fandrosoana. Dia aleoko tsika mba hiasa ho anazy tsika. Manjary sady izy no maka kitay, mandro sakafo, dia tsika koa fa hinam-bary koa dia mbola monsieur le président, mba meo vary koa zay. Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny saina ity vaovao malagasy. Araka hitantsika video fanokefitsy nataon'ny gouvernoura ny faritra Analamanga teo Hera Somaromaka, ao président mba movary ihany koa zahay. Hita fa tena misolelaka minono izy satria andrajoela ozy izy, tena miatra torimaso, tsy matory mihitsy, mbola maka kitay mahandro. Fa dia eo ve tsika hoe mbola miteny koa hoe ao mba movary koa zahay président, zany hoe iza moa nomenao tsiny eto, ny vahoaka ve hitanao ve, tsy hitatsika ve fa io filipirena andrajoelina io ny mitetateta no mandeha mizara vary, menaka, savony ho an'ny vahoaka izay. Ka ny sarisary teninao ve manome tsiny vahoaka sa manome tsiny ireo ministra ireo na nireo mpanohana ny fitondram-pandrakana izay tantaninareo izay miaraka aminareo izay. Ary no hamafisiny ihany koa manko anatin'ny video teo fa tokony mamaly hozy isitsika ho an'ireo manohitra ny fitondram-pandrakana izay. Ary tsika hoy tsy mila manao compte fake fa tena miseho tava manohitra ireo. Nisongadina tan'izay manko ny tsipiny tao mahakasiky ny Rado Rafalimanana, mahakasiky raha politika, raha-pirenena zany. Tokony mamaly hoy isika amin'ireo mpanohitra ireo. Raha risitriny ihany koa ny le olona ka raha ohatra ka tsy mamaly ny avy amin'ny fitondram-pandrakana sasany satria efa misy tonga saina ka mihemitra izy tsy manaraka ny fitondram-pandrakana ankehitriny. Fa ianao zao mety matahotra ho very fihinanana, sotro fihinanana ka tsy maintsy misolelaka na minono an'iray lainga andrajoelina ka ho very plasinao io raha tsy manao an'izany. Raha olona tonga saina mahatsapa an'izany dia tsy mba hisolelaka fitondram-pandrakana zany rehefa hita ny toedra raha-pirenena manao ohatran'izao dia tsy handeha hisolelaka zany. No mahafisinao ihany koa manko mahakasika resaka Covid satria ao amin'ny havanareo ny estima dia lasa manohana fitondram-pandrakana izay fa i andrajoely rainlainga na maha olona resaka mahakasika Covid zay. Andao manko jerentsika zany fanokefitra nataon'ny gouvernoura ny faritra Analamanga izay mahakasiky ny toedra raha-pirenena, raha politika, raha-pirenena, fisolelahana any andrajoelina zay. Ndao ary ho jerentsika izany. Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, Andriamatoa filohan'ny antenimieran-doholona sy ireo mpalolona miaraka aminy, Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo solombavamboaka miaraka aminy, ianareo membre-ny gouvernement, ianareo olom-boafidy, olom-boatendry tsy akanavaka araky ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy.
Ny voalohanteniko dia fisaorana lehibe an'Andriamanitra satria noho ny fitiavany sy ny famindrapony dia tafahoana indray tsika ary zavatra teneniko voalohany Monsieur le Président rehefa ianao manao zavatra na avy ary orana io tsahatra foana io natavidan'izany re tsika na tany amin'ny propagande io avy ny orana ho avy eto zay ny filoha fa tonga izy ho avy eo izy dia tonga any fa tsy tsahatra ny orana tamaraina zao tsika samy eritreritra daholo ny anaty trano dia ahoana ty avy be ny orana fa tsodrany daholo iny makasitraka Andriamatoa filoha zava-dehibe Andriamatoa filoha zany hoe trano fonenana zany miezaka ianao hanampy ny mpiarabelona ary vao maly ara dia tonga namangy an'ireo tsabona zay araka ny teneninao moa dia zao hoe eo amin'ny fotoana sarotra ny tena hitana ny tena namana ary na ny olona nivelana ary Monsieur le Président ny tantananao ny Covid tsy mitovy natany andafy ary misy voolona voan'ny Covid dia hoe rehefa tena sepotra dia metso ambulance fa teto amintsika misy fianakaviana Monsieur le Président tia mabe mihitsy tena tia mahirangiriny fa tena ozy hoe mbola tsy nahita ohatr'izany voakarakara izy tany amin'ny hôpitaly na rany izy hatrany amin'ny trano misy anazy natao lariny ao Monsieur le Président tsy mbola misy ohatr'izany ka zay ny teneniko hoe ny tiavan'ny olona anao ny fidianan'ny olona anao dia ianao mitsindro ny vahoaka trany ary hitantsika angamba zao trano fonenana sy zavatra maro zay ny fitiavana lehibe indrindra fa nefa zao za moa mpanao politika secrétaire national tsy maintsy miteny politika kely ihany be da be tsika no nomena tao anaty conseil des ministres fa rehefa misy fanaratsiana ny Facebook dia tsisy mamaly ny akamarony andao tsika anao fanamby tao anaty ministera anankiray firy ny olona nomena directeur général secrétaire chef de service hatrany rehetrarehetrany mba misy mamaly an'ireny ve mety teninareo hoe aza valiana ny adala rehefa tsy valintsika ny adala miboridana eny an-dalambe izy ohatra misy an'ilay anankiray iny zao iradina fanomanana teniteny foana tsy mahita atao an'iray dia miteniteny foana ka tsy maintsy valintsika ireny aza lasatsika hoe ny asa efa miarotoro ny filoha amin'ny fialana amin'izao ataoko hoe fa azoantsika ny fandrosoana dia aleoko tsika mba hiasa ho anazy tsika manjary sady izy no maka kitay mandro sakafo dia tsika koa efa hinam-bary koa dia mbola ao Monsieur le Président ao mba meo vary koa zay fa aloha ny ataontsika dia hifanampy aminy tsika andao tsika nao fanampy entinareo ministra maro dia maro sorana be da be anareo eo koa ny gouverneur rehetrarehetra tsy mila manao compte faiky zany tsika andao tsika joro dia andao tsika rehefa ampijery hoe izy tamin'nisy mivoakatro izy any namaly dia hitsatsika tsy voatery manompo ataovy tenin'Andriamanitra aoka ho amin'ny fahamaliana ozy ny tompo sahoana fa mila miteny tsika ary mila mahay makasitraka tsika ary mila koa tsika milaza ny zavatra vita amin'ny fitondram-panjakana fa efa resy ireo matsa voalohany efa resy matsa retour efa resy présidentiel député efa resy mbola nangataka revanche mbola resy koa tamin'ny communal dia inona koa manao inona fa tsika tsy maintsy mijoro miaro ny fitondranotsika mampiseho ny zava-bita mbola mafisy koa tsy voatery amin'ny compte faiky tsika fa ny compte tsika no irovana sy lazana ny asa vita ny fitondrana makairanao Monsieur le Président makairanareo menakavy zara gouverneur kely dia sahirana ihany rehefa any maika ny filohan'ny république Madagasikara ny eritreretiny ampitsika izy aloha zay zavatra tandrify atsika za zao mahita Monsieur le Président aiza hoe tsika amin'ny panneau solaire efa ela be ny tonga atao tamatavy hatramin'izay fa tamin'ny heritaona ohatra fotsiny zany zavatra tokony hifanampiana zany le izy faritra analamanga gouverneur rehetra dia vonona ny fanampy amin'izay asa nareo ministra atsozy zay baikozy zay hoe tiany atao hifanampiana fa vonona zay hifanampy aminareo satria Madagasikara tsy vitan'ny olona rery apitsika ny filoha-pirenena Andry Rajoelina makasitraka tompokolahy makatelina tompokolahy